Jesosy Tompo, anao ny laza, anao ny dera, anao ny voninahitra. Misaotra anao zahay fa mpanjaka ianao nefa nanaiky nidina tetỳ an-tany hamonjy anay mpanota. Misaotra anao zahay fa mialohan'ny ahatongavanao nofo, tamin'ny ahatongavanao nofo eny mandraka ankehitriny azy dia miantso fibebahana mandraka riva ianao, fitiavana izao. Misaotra anao zahay fa nataonao tonga eto aminay ny filazantsara. Misaotra anao zahay fa tonga firenena kristianina i Madagasikara. Misaotra anao zahay fa tianao tehirizina sy ampaharetina amin'izany mahafirenena kristianina zany Madagasikara. Ianao no mpanjaka ary ianao no irinay hanjaka mandrakizay. Misaotra anao zahay fa omenao izao taon-jobily izao, taona ny famelan-keloka, notoriana efa 500 taona lasa izao, ny fibebahana marina, anolorana famelan-keloka marina. Misaotra anao zahay Jesosy. Efa notoriana teto Madagasikara 500 taona lasa zay tamin'ny alalan'ny misionera tonga voalohany teto Betafo, ny fibebahana, ny famelan-keloka, ary mbola ambaranao hatramin'izao anio zao. Misaotra anao noho ny fitiavanao anay Jesosy. Mangataka aminao zahay mba tsy hisy na iray aza izay mandray ny teninao amin'izao jobily izao ho tratry ny fahamafisam-po. Mba ho tonga amin'ny fibebahana marina daholo. Miandry anao Jesosy, mpanjaka ny mpanjaka zay ho avy eny amin'ny rahon'ny lanitra. Ampio zahay mba tsy ho zava-poana aminay izao advento izao, na ny fiandrasana ny fiavinao. Ampio zahay mba olona miaina ny fiainany voavela eloka ambara-pahatonganao. Fatoloranao zany famelan-keloka izany amin'izao jobily izao. Misaotra anao zahay. Ry Jesosy, tomponay, mpanjakanay, mpamonjy anay. Amen. Fifaliana lehibe ry havana no ahafahantsika mivory eto Ambohitsimanova, Betafo. Misaotra an'Andriamanitra noho ny 500 taona ny reformasiona izay nankalazaina eran'izao tontolo izao, ary mbola kalazaina hatramin'izao fotoana izao. Nosokafana izany fankalazana izany nanomboka tamin'ny 30 Oktobra 1924 tamin'ny fiaraha-mivavaka niarahan'ny Papa François sy ny filohan'ny fiangonana Luteranina eran-tany Révérend Docteur Monibo, notanterahana tany Lund any Suède. Mitohy izany fankalazana izany, ary raha ho antsika eto Madagasikara dia mbola tsy faranana izany raha tsy amin'ny 17 Mey 2024. Ity no ivo ny fankalazana, isaorantsika an'Andriamanitra izany. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mivory eto Ambohitsimanova, eto Betafo, mankalaza an'Andriamanitra amin'izao
fa 50 taona ny fiangonana loteranina malagasy izao. Ny 8 Desambra 1790 no natao teto Betafo ny fotoam-pivavahana araka ny liturjian'ny fiangonana loteranina voalohany. Efa tonga mialohan'izany taty Madagasikara ny misionery norveziana. Fa ny 8 Desambra 1790 no natomboka teto Betafo izany liturjian'ny fiangonana loteranina izany. Teto no nanaovana ny toroteny voalohany, eto no nanaovana ny batisa voalohany. Ary raha ny fangatahana nampiakarin'ny Betafo rehefa tsy tanteraka tamin'ny 1 Oktobra arak'izay neverana azy ny jobily no ny olana lehibe natrehan'ny firenena tamin'ny hetraketraky ny pesta. Dia nirina fatratra ho natao tamin'ny 8 Desambra izany. Isaorantsika n'Andriamanitra fa anio 17 Desambra no misy fivoriana iray isam-pirenena, fivoriana ekumenika, ivoriantsika menakavy eto Ambohitsimanova mankalaza n'Andriamanitra amin'izao jobily izao. Efa maro ireo tenin'Andriamanitra sy fampianarana nalahatra sy nitoriana hatramin'ny nanomboana. Fa amin'ity anio ty dia ny perikopa na ny texta ho an'ny alahady 9 amin'ny ady 20 no atolotra antsika. Na izany azy dia tsy ho atonointsika fa jobily izao. Ny perikopa amin'ny fandaharan'ny fiangonana loteranina malagasy dia taona 7 sika izao. Ary ny filazantsara mifanaraka amin'izany ho toriana anio dia ny filazantsara masina araka ny Lioka 7 andiny voalohany hatramin'ny 9. Lioka 7 andiny voalohany hatramin'ny 9. Filazantsara masina araka ny Lioka 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 iara-mitsangana isika mba maka izany ampanajana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny taona 570 nanjakan'ny Tiberiu Kaisara fony Ponty Pilato ny gobernora tany Jodia, ary Heroda mpanapaka tany Galilea, ary Filipo Lalany no mpanapaka any Itoria sy Trakonitis, ary Lisania no mpanapaka tany Abilena, ary Anasy sy Kayafa no mpisorona be. Dia tonga tamin'ny Jaona zanaky Zakaria tany anefitra ny tenin'Andriamanitra. Ary nakany amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana izy nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany, tenin'ny Isaia mpaminany hoe: injany misy feo miantso mafy eny anefitra hoe, amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kale, ny loasaha rehetra totofana, ary ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra etra, ary ny meloka hahitsy, ary ny lalana mikitaotaona ho amarinina, ary ny nofo rehetra hahita ny famonjen'Andriamanitra. Ry Ray Masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fibeba, famelan-keloka,
indraindray dia lasa teny filamatra mahafinaritra fa tsy hita eo amin'ny fiainan'ny olona ny fahamarinana. Ary zany no mbola tsy mampangina ny fanahy masin'Andriamanitra ka miteny amin'izao fotoan-jobily izao. Nanomboka tamin'ny faminanian'ny mpaminany na ny mpaminany Isaia, arak'izay hitantsika amin'ny 7 no vakiana tamintsika teo, na ny mpaminany Malakia, arak'izay efa namakintsika azy rahateo, dia samy niantso fibebahana. Kanefa sy tamin'ny fotoanan'izy ireo ihany no nampisy ny ota, fa nanomboka tamin'ny fidiran'ny fahotana, lazainy Genesis 3, dia tsy nitsahatra ny tombo teto ambonin'ny tany ny ota, ary niantso fibebahana mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Vokatry ny tsy finoan'ny olona izany antso-pitiavan'Andriamanitra izany, izany antso-pibebahana izany, dia voatery nodorana, voatery nolevon'ny safo-drano izao tontolo izao, arak'izay lazainy Genesis 9:9 amin'ny tantarana ny samy fiaran'ny Noa. Fa na dia efa nandringana ny mponina rehetra ambonin'ny tany, eny hatramin'ny zavaboary azy Andriamanitra, dia mbola mitohy ny ota. Izany no nandorana ny Sodoma sy Gomora, tsy mandefitra amin'ny ota Andriamanitra, na dia tia ny mpanota Andriamanitra, tsy mandefitra amin'ny ota Andriamanitra, ka tonga amin'ny fandevonana tanteraka izay minia manety stadiny, izay minia mikipy. Efa nolazaiko, fa mbola lazaiko, tsy misy marenina tahaky ny manatsofina kanefa tsy mihaina, ary tsy misy jamba tahaky ny manamaso kanefa mikipy. Tsy mitsahatra miantso fibebahana Andriamanitra, tsy mitsahatra maneho ny fitiavany Jesosy. Minia marenina eo anatrehan'ny antson'Andriamanitra ve isika? Minia mikipy eo anoloan'ny fitiavan'Andriamanitra ve isika? Efa natolotry Jesosy mihitsy ny tenany sy ny rany, fa na dia Andriamanitra feno sy tanteraka azy izy, mpanjaka ny mpanjaka amin'ny voninahiny rehetra azy izy, dia ny ekeny ny ho tonga nofo, tonga olombelona ho faty aza nombola tamin'ny hazo fijaliana, eny nalevina nanaiky hitondra ny vokatry ny fahotana rehetra, mba tsy hisy olona miala tsiny, dia nataony zany asa lehibe zany, nataony zany ka nanolotra famelan-keloka izy, ary nilaza teo ambony hazo fijaliana tamin'ilay jiolahy mpanota iringiriny, fa hoy izy, anio no iaonanao amiko any paradisa. Nambariny teo ambony hazo fijaliana fa vita,
vita ny ady, vita ny fandoavana, ny vidinota rehetra, vita ka omena ny mpanota ny famelan-keloka. Indrisy mbola minia manota ny olo. Izany no nanarahana anjaona mpanao batisa mba hitory sy hiantso fibebahana, mba hahafahana manolotra famelan-keloka. Ary hevero tsara izay lazany perikopantsika azy androany fa ny mpitondra fanjakana, ny manam-pahefana teo amin'ny voninahiny rehetra ny antsoina fibebahana. Ny gouvernoura, ny mpanapaka, izay rehetra mitondra amin'ny fahefana farany ambony sy ny fahefana farany ambany nantsoina hibebaka. Ny mpitondra fiangonana nantsoina hibebaka. Ny vahoaka tany an-tanàna nantsoina hibebaka. Eny ny tany anaty ala, ny tany any efitra-aza nantsoina hibebaka. Izany no antsoantso nampanaovina ny zaona mpanao batisa. Ny mpaminany tamin'ny fotoan'andro efa naminany ho an'ny mpitondra fanjakana ny antso fibebahana. Nisy mpaminany efa nananatra ny mpitondra fiangonana iroso ny fibebahana. Zaona mpanao batisa antsoina hitory fibebahana tamin'ny mpitondra fanjakana, antsoina hitory fibebahana tamin'ny mpitondra fivavahana, antsoina hitory fibebahana amin'ny vahoaka tao an-tanàna, antsoina hitory fibebahana eny any efitra azy, horeny ny vato, ny hazo, ny vorokely sy ny bibikely miantso fibebahana Andriamanitra. Raha miresaka ny reformasiona isika, dia izany fibebahana izany no antony. Ny fivarotana famelan-keloka no antony. Ary Andriamanitra te hitondra fanamarinana ny mpanota, te hilaza ny mpanota mibebaka ho marina. Izany no maha izy azy ny reformasiona. Ry fiangonana malala mbola miteny amintsika amin'ny taona 2010 eto Madagasikara, Jesosy mbola miantso fibebahana amin'izay rehetra isehoana sy ariarian'ny fanompoan-tsampy, fananan'Andriamanitra hafa, na amin'ny endriny nentim-paharazana, na amin'ny endriny moderna, izay rehetra manelingelina ny fanompoana, finoana marina an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, iantsoina fibebahana amin'izao anio zao. Izany no antso ny tenin'Andriamanitra. Amboary ny lalan-Jehova, ataovy mahitsy ny lalakale, mba tsy hisy na iray aza olombelona manompo Andriamanitra hafa mihoatra n'Andriamanitra telo izay iray. Mba tsy hisy na iray aza lohalika mihoatra noho ny fandohalena ao amin'i Jesosy. Mba tsy hisy na iray aza lela manome voninahitra an'Andriamanitra mihoatra noho ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Miantso fibebahan'Andriamanitra na amin'ny mpitondra fanjakana, na amin'ny vahoaka entiny, na amin'ny mpandraharaha, na amin'iza aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany ho Jehova. Ota tsy izay ataontsika amin'Andriamanitra
manohitra n'Andriamanitra, manohitra ny sitrapony, manohitra ny asany ihany. Fa izay ataontsika amin'ny mpiarabelona amintsika koa, tsy sasatra ny mpamonany namaky batsilana ireo ota ara-tsosialy isan-karazany, mizana mandainga vidin-javatra feno fanambakana, tsy fahamarinana ara-tsosialy amin'ny endriny rehetra, ataon'izay rehetra nanao azy teo amin'ny fiarahamonina, na mpitondra fanjakana, na izay manana fahafahana manao mihoatra ny hafa hampahory ny namany, no elohy ny tenin'Andriamanitra mazava, na tamin'ny faminaniany mpaminany, na amin'izao itenenany Jaona mpanao batisa izao, amin'izay itenenany Jesosy azy, amin'izay nitenenany apôstôly, amin'izay nitenenany ray ny fiangonana, ny ota ara-tsosialy heloka iantsona fibebahana. Fahalovana mahatsiravina eto amin'ny firenena, kolikoly, tsy fandriam-pahalema, vonon'olona, izay rehetra tsy fahamarinana ota ara-tsosialy iantsona ny tenin'Andriamanitra fibebahana. Amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalak'alehany, losa rehetra tofana, ny tendrombohitra sy ny avoana ety, ny meloka itsy, ny lalana mikorota ny kitaotaona ho amarinina. Sitraka Andriamanitra ny nofo rehetra hahita ny famonjen'Andriamanitra. Sitraka Andriamanitra tsy ny malagasy ihany fa ny mponina ambony tany hahita ny famonjen'Andriamanitra. Zany no iantsona fibebahana amin'ireo ota ara-tsosialy manafitra ny tany. Fa ota iantsona ny tenin'Andriamanitra fibebahana koa amin'ny fanoherana ny asan'Andriamanitra, ny fandravana ny tontolo iainana, famonoana biby maro, fanondranana tsokosoko ireo biby maro ireo, fandripahana ala, fandrobana ny rem-pirenena amin'ireo arenan-kibony tany sy an-dranomasina, na halatra mivantana, na halatra kolaka, ny fanimbana ny tontolo iainana, ota eo anaten'Andriamanitra, ota iantson'Andriamanitra fibebahana. 500 taona no niantsona izany fibebahana izany, ka nanolorana ny filazantsara marina tamin'ny reformation. 500 taona raha ny fiangonana luteranina malagasy ihany no resahantsika, fa meno lavitra izany ny fidiran'ny filazantsara teto Madagasikara. Tsy ndriako mafy 500 taona ny fahatongavany NMS, 500 taona ny fiangonana luteranina malagasy, fa mankalaza koa ny 400 taona ny diran'ny filazantsara tamin'ny alalan'ny LMS sika. Amin'izay nidiran'ny filazantsara teto Madagasikara, ambandraka kehitriny izao, na dia maro aza ireo vita batisy tonga kristianina, dia mbola maro izay antsony tenin'Andriamanitra ho velona amin'ny fibebahana maro. Nentina eto isika hanome voninahitra n'Andriamanitra amin'izao jobily izao, fa nentina eto indrindra koa isika handreza ny antsom-pibebahana izany, miomana arak'izay ambaran'ny perikopan'ny Alahady fahatelo amin'izao ady 28 izao, miomana hitsehana ny mpamonjy, miomana handray ny mpanjaka. Isika rehetra izao dia samy miomana fatratra hanatrika ity jobily ity, na teo amin'ny fitafy, na teo amin'ny fihetsika.
anatrehana an'Andriamanitra. Isika rehetra zao dia niomana fatratra handray reto ray aman-dreny reto na ara-panjakana na ara-piangonana amin'izao tontolo izao. Fa isika rehetra zao dia mila miomana fatratra amin'izay andraisantsika ny tompo sy mpamonjy Jesosy, amin'izay andraisantsika ny mpanjakatsika Jesosy. Sitrak'Andriamanitra ny nofo rehetra navazana malagasy handohalika amin'ny Jesosy ilay voako tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Sitrak'Andriamanitra ny nofo rehetra hanome voninahitra amin'ny Jesosy mpanjaka ny mpanjaka. Miomana hanatrika ny Krismasy isika, miomana hanatrika ny fiavian'i Jesosy any amin'ny rahaolanitra isika. Hevero izao antsom-pibebahana izao mba tsy hanan'Andriamanitra hafa mihoatra n'Andriamanitra telo izay iray isika, mba tsy ho tamana amin'ny ota ara-tsosialy isika, hamotika ny mpiarabelona amintsika, hamotika ny firenentsika. Ary aza misy mifanometsy hanondromolotra hoe raharahany mpitondra io, raharahany vahoaka io, ianao no antsoin'Andriamanitra hibebaka, na mpitondra fanjakana ianao na vahoaka entiny ianao, tompona andraikitra amin'izany zava-manahirana izany, amin'ny ota ara-tsosialy, kolikoly, tsy fandripahalemana, vonon'olona, mibebaha, mibebaha. Fa izany no antso ny tenin'Andriamanitra eo amin'izay andrasanao ny fiavian'i Jesosy ho tompo sy mpanjaka tokoa, mibebaha. Fa manana ota isika mamotika ny zava-boary, mandripaka ala, manondrana tsokosoko ny biby sarobity, manondrana tsokosoko ny ara-pirenena. Manana ota isika tsy mikajy ny tontolo iainana, mandoro tanety, mibebaha, mibebaha. Antso ny tenin'Andriamanitra izany. Tsy manavaka na iza na iza, tsy mifidy izay vatanana izany tenin'Andriamanitra izany. Mibebaha raha mbola mieritreritra hoe tsy izany voany izany fa nitolana. Mibebaha raha mbola manilika hoe ranona iray izany tratra izany. Ianao antsoy ny tenin'Andriamanitra hibebaka, izao anio zao. Antso sarobity ataon'ny tenin'Andriamanitra ho fibebahana ataon'ny tsirairay amintsika, ho fibebahana ataon'ny fiangonana manontolo, ho fibebahana ataon'ny firenena. Fotoana sarobity izao tsôbily izao, mibebaha. Ho anao izay mandreza ny antsom-pitiavana atolotra Jesosy izany, ho anao izay mandreza ny tenin'Andriamanitra velona, manondro ny fitiavana ianao manokan'izany, arak'izay lazainy ty perikopa ity hoe na mpitondra fanjakana ianao, na mpitondra fivavahana ianao, na vahoaka entiny ianao, na zava-boary azy ianao, ho anao izany antso izany. Raha renao ny antso masina, raha fantatrao fa tsy ahilikao izao herin'ny fitiavan'Andriamanitra anao izao, raha jerenao fa tsy inianao mikipy, raha inoinao fa tsy anaovanao manentsy tadiny, henoy koa ny tenim-pitiavan'Andriamanitra. Ary ny nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra. Izao no dikany. Voavela ny helokao. Voavela ny helokao ry mpanota mibebako. Tsy vidinao volo zany, tsy atakalinao zavatra hafa zany. Atolotra somenanao no ny alehiben'ny fitiavan'i Jesosy ianao zany.
voavela ny eloko ao. Na iza ianao mibebaka marina, voavela ny eloko ao. Heverone ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Sambatra ianao mandre zany teny fitiavany zany, voavela ny eloko ao. Aza velan-dalo ny sofina fotsiny zany. Heveronge ny tovovavy ray mandre ny feon'ny tovolahy ray milaza amin'ny faty azy miotanotana fatatry. Manahoana ny alehibe ny fandrenesanao, ny fitiavan'Andriamanitra anao, ambarany aminao zao. Mihoatra noho izany fanambaran'ny tovolahy ray amin'ny tovovavy ray ny fitiavany azy zany izay ilazana aminao ankehitriny zao, voavela ny eloko ao. Tsy natao ampihetsi-po fotsiny zany, fa nandraisanao fahavelomana marina. Tsy fihetsepo fotsiny zany, fa Andriamanitra velona miasa ao anatinao tanteraka. Izany manambara aminao hoe voavela ny eloko ao zany. Andriamanitra manova, Andriamanitra manavao, Andriamanitra mamboatra anao. Sambatra ianao ry voavela eloko. Fa mihoatra noho izany, mbola atolotra anao eto anio. Ary veriko fa raha misy zava-dehibe amin'izao tontolo izao. Na inona atolotra eto. Na mari-pakasitrahana, na mari-boninahitra, na valopy, na inona atolotra eto. Tsy mihoatra noho izao. Ianao voavela eloka, mbola omeny Jesosy ny tenany sy ny rano. Ho anao indrindra no manana ny tena sy ny rano Jesosy, atolotra anao eto anio. Ianao mihitsy no ivatanany izao fanomanana ny sakramenta masina izao. Ianao mihitsy no tolorana izao filazantsara hita maso azo tsapahitanana izao. Fa amin'izay ilazana aminao hoe ity no tenany Jesosy, voavela ny eloko. Amin'izay ilazana aminao hoe ity no lany Jesosy, voavela ny eloko. Mandre amin'ny alalan'izao porteny izao ianao, voavela ny eloko. Hihinana amin'ny tenany Jesosy ianao, voavela ny eloko. Hisotro amin'ny rano Jesosy ianao, voavela ny eloko. Fa tiatoko ao amin'izay tsy namonjy jobily ry hafa. Sambatra ianao namonjy ty jobily ty ry hafa, voavela ny eloko. Hiaraka amin'ny anjely masina sy ny olom-bavonjy rehetra any an-danitra sy ty an-tany isika hira fiderana hoe voninahitra ny n'Andriamanitra hitsanaka ary fanamasina ray azy hatramin'ny taloha indrindrako amin'izay. Amen. Mitsangana akaray sy ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.